fa le miarahaba antsika rehetra indray ao anatin'izao herinandro ny fifandraisana izao zay niarahantsika nijery ilay loha hevitra mahakasika ireo fantsona ampiasain'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisany amintsika mba hafahany manamasina antsika. Ao anatin'ny loha hevitra fahatelo sahady zany isika androany hijerentsika mahakasika ny hoe ny fanamasina no anamasinan'Andriamanitra asy anao. Koa mifampiarahaba amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Na isika zay manaraka eo anivon'ny tambazotra antserasera zany eto amin'ny Facebook na ny ao amin'ny radio. Fa ny faniritsika de mba samy ahita izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Koa alohan'ny rosotsika landalina kokoa dia manasa antsika tsirairay avy mba iombona fa hisy vavaka zay atao. Raha ny tsara indrindra zay any an-danitro, mpamorona sy mikarakaranay hatrany ary manana ny fikasana tsara ho an'ny mombanay tsirairay avy. Misaotra anao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria tombontsoa no atolotra ao anay ao anatin'izao taridalana izao zay iombonanay rehetra, angatahana aminao ny fahendrena ary indrindraindrindra ny fo vonona ny handray ny fanamasinana avy aminao. Koa tehirizo ho amponay tsirairay avy ny fankasitrahana ny teninao, fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Raha mandroso isika mahakasika ny fomba entin'Andriamanitra manamasina ny zanak'olombelona, ao anatin'izany isika dia efa nambara fa izy ilay manana famasinana masina ao amin'ny tenany, toetra ny raha teo zany de tiany ny anamasinana antsika. Ary izany fomba entiny manamasina antsika izany no nambara fa ho ampiasainy raha ekentsika amin'ny finoana. Koa amin'ity fotoana ity zany dia ampiasain'Andriamanitra ny fanamasina mba ahafahana mitondra n'izay fanamasinana zay eo amin'ny fiainantsika. Andeha ovakitsika sahady ny ao amin'ny Romanina 5:5. Romanina 5:5 ka ny 5:5 sy ny 6 vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Kanefa amin'ny fasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo toy ny mampatsiaro anareo indray no fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fampivavahana amin'ny toriko ny filazantsaran'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra de ny jentilisa rehefa no amasininy fanamasina. Tontolo-kevitra anankiray zay ahafahantsika mandray lesona ity fanambarana zay nataon'ny Paoly apôstôly ity, satria teo amin'ny tontolo-kevitra jiosy na fiarahamonina mihitsy dia noraisin'izy ireo toy ny atao hoe maloto izany jentilisa izany raha vao tsy jiosy zany. Ka ninona ataon'izy ireo na fivavahana zany na fomba dia noraisina hoe mifanohatra amin'ny famasinan'ny eo amin'ny tontolo jiosy zany ka dia tsy mendrika ary neverina mihitsy hoe raha toka tafiditra any amin'ny tontolony jiosy ny hatrany amin'ny tempolo moa izany hoe mahajentilisa izany de tahaka ny hoe ho tafady amin'ny fatakaratsika azy amin'izao fotoana izao. Kanefa ity teny zay nambaran'ny Paoly apôstôly ity de milaza fa no amasin'ny fanamasina ny jentilisa mba ho fanatitra azo ekena. Malasa saina zany satria mampatsiaro antsika n'ilay foto-kevitra zay iaingan'Andriamanitra ny amin'ny hoe Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, Andriamanitra mahery tsy to, nefa noho ny fitiavany sy ny fahasoavany dia hanamasina antsika izy, miasa manamasina antsika izy. Ary rehefa akambana zany foto-kevitra zany mazava fa tsy ny hoe masina no amasinina fa ny tsy masina indrindra no mila fanamasinana. Koa tsy ny hoe tsy tanteraka na hoe
mampanotatsika na hoe nanao fadisoana isika tsy izay ntsony ny tena olana fototra fa ny olana fototra de ny hoe manaiky ny fanamasinana zay ataon'andriamanitra ve manaiky ny anesoran'andriamanitra atsika ny anafan'andriamanitra atsika avy ao am'izay tontolo andevoziny fahotana izay ve isika ny zavatra azo antoka dia raha misika samysika fotsiny dia tsy anana fahefana isika hanala ny olona iray tsy manana hery manafaka olona iray amin'ny fahalemena na fahotana ny tenatsika aza moa manana fahalemena mamatotra atsika koa ahoana no hahafahantsika iantoka nen'ny hafa saingy zao satria mino isika fa vitan'andriamanitra ny nanafaka antsika teo amin'ny lafi ny fahalemena zay namatotra atsika teo aloha de azon'andriamanitra atao ihany koa ny manafaka ny hafa ary ny anjarantsika de ny mampahery ny mitondra n'zany fijorona vavolombelona izany ho an'ireo zay tsapatsika fa mety manana fahalemena rehefa tsy fantatsika moa ny momba azy inona moa no antony tokony hidirantsika any amin'ny lafi-piainan'ilay olona fa ny anjarantsika de zao mankasitraka ny fitiavan'andriamanitra hifandray amintsika ka izany fifandraisana zay tian'andriamanitra ajoro eo aminy sy eo amintsika izany de hitondra fanamasinana de tsy inona zany fa famindrana ny toetran'andriamanitra ao amintsika ny fanamasina no resana fa natao mba ahafahana manamasina ary nanamasina ny jentilisa tam'izany fotoana izany marina fa efa noresantsika teto hoe tsy misy efa tsy andriamanitra no manamasina fa azon'andriamanitra atao ny mampiasa ny fiainantsika andavanandro mba hitodiany finoantsika ao am'ilay andriamanitra zay mavita manamasina antsika raha misy fotoana ataona fanompopovavahana dia midika izany fa misy filana fanamasinana ao zay aoka tsy hifamadika tsy ny olona efa masina akory no mandeha manao fampopovavahana fa ny fampopovavahana dia entsona antsika hanolorantsika ny tenatsika mba hatonga an'izany fampopovavahana zany ihany koa ho ankasitrahana raha misy ataontsika hoe fampopovavahana anankiray tanterahana ao amin'ny fiangonana aoka tsy amita tena ka ilaza manao hoe izay masina sy efa tanteraka ihany no afaka manatanteraka an'izany satria izany dia fomba anankiray etsona antsika ahafantatra fa ilaintsika ny fanamasinana avy amin'andriamanitra tsika raha teo moa tsy jiosy ara-pototra fa azo antsona angamba atao hoe noho ny finoana sy ny eo amin'ny sehitry ny ara-panahy koa jentilisa zany isika fa azon'andriamanitra atao amin'ny alalan'ny fanamasina ny manamasina ny jentilisa ny fiangonana de toerana ihany koa zay nomen'andriamanitra atsika natokana hitaizana an'izay fotokevitra izay mba hankasitrahantsika ny asan'andriamanitra de ny fanamasinana zay ataony amin'ny alalan'ny fanamasina andena eo vakitsika ny ao amin'ny romanina toko faharoambin'ny folo romanina toko faharoambin'ny folo ka ny andinin'ny faharoa zao no mifanambarana aminaran'i Kristy raha za manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miovaha ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra de zay tsara sady ankasitrana no marina miovaha ny fanavaozana ny saina fa za manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo zao fantatsika fa eto amin'ity tontolo misy antsika ity de misy fotom-pisainana be dehibe ary misy fotoana noho ny asan'andriamanitra noho ny fahalalantsika satria nytaritin'ny fanamasina isika atakatra ny sitrapon'andriamanitra de tsy maintsy manapa-kevitra isika hanaraka an'izay everitsika fa sitrapon'andriamanitra izay zao nefa tsy maintsy ao anatin'ilay antsona hoe fanavaozana ny saina isika vo afaka mahazo antoka araky ny fanambarana eto fa mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra izany sitrapon'andriamanitra izany zay sady tsara ary ankasitrahana satria marina efa fantatsika fa raha misy ny fahamarinana de tsy antsika izany fa an'andriamanitra fa raha atolotra atsika zany ka raisitsika amin'ny finoana dia raisina ho toy ny tsy nanota isika fa voavela eloka ary raisina
ho marina isika, tsy hoe satria isika tsy nanota fa satria isika no amarinina. Asan'Andriamanitra zany. Toy izay ihany koa ny fanamasinana, tsy manana fanamasinana ao amin'ny tenantsika isika, fa tian'Andriamanitra isika mba ho tonga am'zany fahamasinana izany dia antsoina isika ho amin'ity fanavaozana ny saina ity. Tsy mbola isika ihany koa nefa no manavao izany, fa ny anjarantsika de ny manaiky ny fanavaozana, ary eto indrindra no anamafisana fa ny fanamasina no manao ny fanavaozana. Asan'ny fanamasina izany. Ary efa jerentsika ny fototra ho an'ity hoe fanavaozana ny saina ity, rehefa resana le hoe saina, dia tsy lay atidoa amma inona moa zany, amma zavatra azo tsapahitana anazy. Rehefa hitantsika amin'ny sary tsy misy moa amintsika nahita ny atidoantsika mivantana, fa amin'ny alalan'ny sary sy ny fanehoana. Fa rehefa miresaka isika ny amin'ny hoe saina, de ilay fahendrena, ilay intelligence zay azon'Andriamanitra iasana. Satria izany fotom-pisainana izay azon'Andriamanitra iasana amin'ny alalan'ny fanamasina zany no mifamatotra amin'ny herin'ny sitrapo ka ahafahantsika manapa-kevitra. Rehefa natolotra ao amin'ny faratsiana, manaiky ho nandevozan'ny faratsiana zany ity intelligence ity na ity saina ity, zay mifandray amin'ny fo, dia izay koa no mibaiko ny fanapa-kevitra ary mibaiko raha teo ny sitrapo ary tonga hatrany amin'ny fikasana. Isaoran'Andriamanitra fa antsoina isika ho amin'ny fanavaozana ny saina. Tsy vitantsika izany, fa asan'ny fanamasina, kanefa ampanantenainantsika. Aza adino fa ity resaka intelligence ity dia samy hafa amin'ilay hoe manam-pahaizana fotsiny. Mety ho manana diplôma ny olona iray, manana fahaizana be deaibe, fa izao eto amin'ity fanavaozana ny saina ity de mahatonga azy afaka hanana ilay antsoina hoe fahafahana mijoro amin'ny foto-kevitra maresy lahatra azy, engagement. Mety misy olona mahatakajavatra, mety misy olona mahafantatra hoe zao le tokony atao, fa tsy mety afaka manapa-kevitra mihitsy izy. Tô miankina foana amina toejahatra hafa na miankina aman'olona. Eto dia antsoina isika ary ampanantenaina fa vitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina ny manavao ny saintsika, manavao indray ilay antsoina hoe intelligence zay ahafahantsika manapa-kevitra, miara-miasa amin'ny foibe ny sitrapo izany mba ahafahantsika manapa-kevitra. Mahafinaritra ny tombontsoa zay omen'Andriamanitra antsika, satria andena eo jerentsika ao amin'ny Jaona 9:20 ka ny 9:9. Zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Kristy, ary tonga izy, raha tonga izy, fanamasina ny resahana eto, dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny famarinana ary ny fitsarana. Fantatsika fa asan'ny fanamasina ny fanambarana eto, mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny toy moa de hoe ny fahotana satria tsy nino, tsy nisy ny finoana, ary ny famarinana satria makany am'ray Jesosy Kristy. Ny fitsarana satria ny andriny zao tontolo zao de efa voatsara. Asan'ny fanamasina ny mampiaiky izao tontolo izao, zany hoe mampafantatra ny fahadisoan'ny olona iray ka mahatonga ny olona anaiky manao hoe tena diso aho. Zao mantsy, raha ho an'ny andriny zao tontolo zao de efa tsy misy intsony fa fahana miverina am'izay efa nidirany, satria izy de efa voatsara. Rehefa vita ny fitsarana mantsy de tsy misy intsony fafana mibebaka, tsy misy intsony fafana manenina. Ary eto indrindra no tombontsoa omenantsika amin'ny alalan'ny fanamasina izay mbola miasa ao am-pontsika. Ny fanamasina no miteraka n'ilay antsoina hoe culpabilité, tsy manana fiadanam-pony sy fifaliana intsony ny olona iray no ny asan'ny fanamasina, satria nanota izy. Raha ny tokony ho izy, rehefa afaka amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fiekekeloka ny momba ny fahotana anankiray, de any vao tokony ho tena izy tokoa ny fifaliana sy ny fiadanana. Fa zava-doza anie zany hoe
mahatsapa fiadanana sy fifaliana ao anatin'ny filalaovana fahotana zava-dozy zany ary efa fironana ao anatin'ny mahaolombelona antsika izany izaso ianao indrindra ireo karazana fahotana izay malaky mahazo antsika efa ankafiziny mahaolombelona antsika mihitsy mety ho samy hafy io amiko sy aminao fa tsy tokony hiteraka fifaliana izany asan'ny fanamasina ny manala ny fiadanam-posy ny fifaliana ao anatin'ny fiainam-pahotana isaorantsika andriamanitra ny am'izany satria lalana entin'andriamanitra hanamasinana antsika izany tsy mitondra antsika ho amin'ny fanamarina tena na fanafenana fahotana na fanakonana na fanarotsarona fahotana fa rehefa ambara ny fanamasina amintsika amin'ny alalan'ilay saina sy ny fo izay afaka miara-miasa amin'ny sitrapo mba ampiasa hery afana manapa-kevitra dia ekena izany fahotana izany ary tonga amin'ny fibebana marina izasoanao mety dingana izay tsy maintsy mbola iainantsika zany am'izao fotoana izao isaoran'andriamanitra satria mbola ao anatin'ilay antsona hoe androm-pahasoavana isika ny androm-pahasoavana dia fafahana manaiky amin'ny mpinoana ny tsy fetezany ny fiainantsika tsy tanteraka ka manaiky ny fomba hitondran'andriamanitra atsika ho amin'ny dingany fanamasinana andriamanitry ny fiadanana no anampy atsika anaiky ny asan'ny fanamasina fa mbola fotoana zay afahantsika miroso amin'ny fahatsapana ny fahadisoana zao ny tsy fahatanterantsika manaiky ny tsy fahatanterantsika miroso amin'ny fibebahana marina zay hitondran'andriamanitra atsika raiso ny andraikitra ampiasao io saina izay nomenantsika io ilay intelligensa ny tiana ambara eto afahantsika manapa-kevitra ho amin'ny dingana fandrosoana ho amin'ny fahamasinana zay hitondran'andriamanitra atsika esory izay rehetra mety manelingelona ary raha sahirana ianao atsoy ny tompo fa afaka manampy atsika izy ny antso de ao amin'ny hebreo 3:15 manao hoe anio raha iainy ny feo ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana andriamanitry ny fiadanana ne anampy atsika izy mihitsy ane no ametraka ny toetra mahay manaiky ny asa zay ataon'ny fanamasina ka tsy ahazo aina isika ao anatin'ny fahalemena fa ahery kosa isika satria andriamanitra no mampahery atsika amin'ny alalan'ny fanamasina andeha hoentina ambavaka izany koa saina ny tanandro ianao mba iombona am'izany vavaka izany saotranao zay tompo satria miasa amin'ny fomba mahagaga tokoa ianao ary miasa tsy ety ivelany hany fa hatrany anatin'ny fotom-pisainana ny fo sy ny saina hatrany amin'ny foibe ny fanapahan-kevitra afahana manala sy mampisaraka anay amin'ny fahotana izay mamikitra eo amin'ny fiainanay tompo amin'ny mahaolombelona anay de marefo izahay fa matoky any kosa ny fomba fiasanao koa angatahanay ny famelana tamin'ny lasa rehetra ary meo hery izahay afahanay mamikitra amin'ny mponona amin'ny asa zay ataon'ny fananao masina afahanay miaiky zay tsy mety eo amin'ny fiainanay afahanay mandroso ary manatona anao hatrany hatrany miroso amin'ny dingany fanamasinana atao fanandramana mahafinaritra ao anay zany fa tonona mivavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen isaorantsika ny tompo amin'ny zavatra rehetra raha mpitso dia ho hitantsika indray ny lohahevitra anankiray zay miresaka ny amin'ny fantsona ampiasain'andriamanitra de tsy inakory zany fa ny teniny amasinan'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny koa manasa antsika indray mba hiaraka eto amin'ny fotoana izay antanterana izany aorinan'izao zany ary
mifampivavaka isika, mifanasa ihany koa isika mba ho arindran'Andriamanitra ny fotoana sy ny programa antsika koa samy tsapa fifaliana isika eo amin'ny fanaovana ny fanandramana. Dia mirary ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra mandra-peona tompoko.